Noana fanandratana ny tenindreny ary mametraka politika ho an'ny teny malagasy no tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanamariana nentin'ny dama izay tsy iza akory fa mpanakanto manana ny maizy azy eto Madagasikara. Ity mpanakanto ity ihany koa izay nanana toerana teo amin'ny sehatra politika teo aloha teo. Fitaovana ahafahana manaparitaka ny kolontsaina sy ny maizy azy ny firenena iray ny teny hoy dama. Manohana ny fanandratana ny tenindreny ary fametrahana politika pirenena ny teny malagasy ity mpanakanto ity. Izay zany zanaky ny 27 izay vanim-potoana takiny tanora tamin'izany izay nampianarana tamin'ny teny frantsay. Ireo tanora nampianarana tamin'ny teny frantsay ireo ihany no nitaky ny fanovana ny programme fampianarana fanandratatsika zany ny teny malagasy ary ny fandrafetana ny programme fanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ary tamin'izany dia fanazava mihitsy ny resaka hoe tsy hoe tonga dia atao fanagasiana rano fotsiny fa atao miandalana satria tsika mbola tsy nanana ny boky ny mpampianatra mbola tsy nentinanana. Ka izay zany dia teraka tao anatin'izany rivotra tady ny mahatsika zay. Dia zay nentinay mandraka ankehitriny miteteny zao tontolo zao ary tsy zao tontolo zao ihany fa miteteny Madagasikara. Ny fitenitsika zany no ahafahany ny any ampitan-dranomasina mahalala ny kolontsainatsika ary ny alalan'zareo koa ny mahaizy atsika dia fitenenana zany. Dia zay koa rehefa mandeha ny ampitan-dranomasina ne tsy hoe ny ahitan'ny olona anay ihany tsy hoe avy atsy Ananana na avy atsy Antananarivo na avy atsy Toliara fa avy any Madagasikara. I Régis raha mira amin'ny fiteny Veso izy i Digary raha mira amin'ny fiteny Bara, Jean Emilien mira amin'ny fiteny Betsileo, reny mpihira rehetrarehetra ny Jojoby mira amin'ny fiteny avy any avaratra. Zay nefa no arenatsika zay le karazam-pitenenana misy eto Madagasikara zay. Kanefa ny fototra ray ihany satria ireo fitenenana ny teniniko rehetrarehetra io mifototra amin'ny tany atao hoe Madagasikara. Velona, miaina ary manan-karena ny teny malagasy. Anisan'ny sosokevitra nentin'ny dama ny tokony hanomezan-danja amin'ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny fitaovan-tserasera rehetra, indrindra amin'ny onjam-peo sy ny televiziona nasionaly izay fitaovana afaka mampitambatra ny malagasy.